mandray mifivoriany UPAP na ny Union Panafricaine des Postes i Madagasikara ahafahana miatrika ny fifaninanana eran-tany. Raha tompoko lasy tompavy ary manasanao ampanajana anaraka ny antsipriandro vaovao no manay ho anao hatramin'ny farany eo amin'ny sehatry ny fifandraisana sy ny fifanankalozana avy hatrany dia mampiatrano ilay fivorimbe tsy ara-potoana ny diany fahadimy ny UPAP na ny Union Panafricaine des Postes i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Délégation africaine anjato no eto Madagasikara amin'izao fotoana izao hijery sy ampitovy fomba fijery eo amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena sy eto Afrika eo amin'izay sehatry ny postra izay no antony izao fivoriana mandritry ny 2 andro izao. Priska Rakotina andrasana sy Mamravoavison no mitatitra ny vaovao amintsika. Mivoatra be ny tontolo ny postra manerana an'izao tontolo izao ary azo lazaina fa tsy manaraka ny vaninandro tsony ny akamaroan'ireo postra ty Afrika na ireo fitsipika na ihany koa ny lalàna fa indrindra ny resaka fikirakirana ny teknôlôjia avo lenta. Ilaina araka izany ny fanavaozana ny tontolo ny postra ty Afrika tanjona ihany koa ny hampitovy fomba fijery antony ity fivorimbe tsy ara-potoana fahadimy ny UPAP na ny Union Panafricaine des Postes izay atao eto Madagasikara ity. Nahatonga soliteny eto Madagasikara avokoa ireo firenena 340 amin'ny 540 mpikambana eo anivon'ny UPAP ary nanokatra ny fivoriana tamin'ny fomba ofisialy teto ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Atao anatin'izany indrindra no nilazany mahazava-dehibe izao fivoriana iraisam-pirenena atao eto amintsika izao. Ny tany saina ihany koa ny ezaka izay tanterahany postra malagasy sy ny fanjakana amin'ny fanomezana ny vahoaka malagasy hisitraka ny teknôlôjia avo lenta mba ahafahana mifanerasera amin'izao tontolo izao. Tafiditra ao anatin'ny politika ny fisandratana raha teo ilay teny filamatra hoe numérique pour tous hoy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tetsy Ivato. Tena zava-dehibe dia hoe io sehatra ny postra amin'izao fotoana izao dia tsy mijanona fotsiny ary titeny araha hoe tsy mijanona intsony amin'ilay fanelezana taratasy sy fanapareana an'ilay taratasy ireny taloha satria amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny teknôlôjia vaovao tsy dia betsaka ary mety tsy misy intsony raha ny olona izay mampiasa an'izy ireny fa efa mifandray amin'ny alalan'ny telefona, amin'ny alalan'ny email, amin'ny alalan'ny fitaovam-pitserasera maro samihafa ka misy fivoarana zany ny tontolo ny postra amin'izao fotoana izao ary izay fivoarana izay ny tokony raisiny rehetra navozana ihany koa zany ny rafitra ao amin'ny io resaka postra io ty Afrika sy manerana izao tontolo izao. Ny postra dia sehatra izay tena hitondrana fampandrosoana ho an'ny firenena, fampandrosoana ny haritra ary fampandrosoana izay tena mipaka any amin'ny vahoaka. Amin'izao fotoana izao moa efa misy ny antsoina hoe fampandrosoana ny eo lafiny ara-bola. Hitantsika zao fa hoe efa azo atao zany mandefa vola amin'ny alalan'ny telefona. Efa azo atao ny manao varotra amin'ny alalan'ny telefona. Izany dia zany rehetrarehetra zany no dinihana ao anatin'izao conférence izao mba ilazana antsika zany fa tena efa mivoatra be ary mivoatra aingana dia aingana ny tontolon'ny postra ao anatin'le hoe kajy-rindrina le numérique io zany ka dia zay no atrehana ary tsika malagasy sy eto Madagasikara efa tena tafiditra ao anatin'izany mihitsy. Ireo mpitondra sy mpitantana eo anivon'ny UPAP ihany koa dia samy nanindro mafy fa mila mivondro ny Afrika ahafahana mifaninana amin'izao tontolo izao. Raha ho an'ny postra malagasy manokana dia miezaka ny tompona andraikitra ankehitriny ampifanaraka ny vanim-potoana sy ny teknôlôjia. Zay ny antony ny fivoriana lehibe toy ny vokatry ny postra malagasy izany ampifanarahana amin'ilay numérique le fivoarana amin'izao fotoana izao. Raha tsy zay moa tavela efa lasa lobe mifaninana aminao nefa ilay rizateny raha tsy mipetraka mazava tsara tsy ahafahana velatra dia tavela. Zay zany tena anisany tobotsoavana azo. Aritra 2 andro moa ity fivoriana eto amin'ny CCI Ivato ity izany hoe ny 4 sy ny 7 ny volana Jolay izao.